Faly miaraba antsika indray tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa eto amin'ity fandaharana malagasy izay vokarina eto Canada arahinao eto amin'ny fahitalavitra ici télévision ity. Anio isika dia iresaka momba ny fiangonana izay isan'ny kolotsaina malagasy ihany koa. Ka horesantsika manokana anio ny amin'ny fiangonana Luthériana Malagasy eto Canada. Fiangonana Luthériana izay nanokana ny fitandremana eto Canada vao tsy ela akory izay koa dia anaraka izany fanadihadiana sy fampafantarana momba izany fiangonana Luthériana Malagasy aty Canada izany isika. Amin'ny anaran'ny fiangonana Luthériana Malagasy moa no itenenako eto. Ny fiangonana Luthériana Malagasy izay nanomboka niorina taty Canada 5 taona lasa izay. Araka ny fiainan'ny fiangonana moa dia miroso mandrakariva izy amin'ny atao hoe fiangonana rehefa mitombo isa ny fiangonana
dia miroso amin'ny atao hoe fitandremana izy ary ity fotoana izay atrehina androany ity zany a dia mahakasika indrindra ny atao hoe fitandremana aty Montréal. Ny anaran'ny toerana fotsiny no atao hoe Montréal fa ny fiangonana mitambatra ao anatiny ao no mitondra izany anarana hoe fitandremana Montréal zany, izay ahitana ny FLM eto Montréal, dia ny FLM Trois-Rivières ary ny FLM any Québec. Ireo rehetrarehetra ireo dia samy manana fotoam-pivavahany avokoa isan'alahady ary pasteur anankiray no mitondra azy dia atao hoe pasteur amin'ny fitandremana. Ary ankehitriny izany fitandremana izany moa zany rehefa nahazo fankatoavana avy eo amin'ny rafitry ny fiangonana Luterana Malagasy atao hoe synode ny amin'ny rosony hoe fitandremana, dia tsy maintsy mandalo ny atao hoe fotoam-panokanana na inauguration izay ho tanterahina araka ny fandaminana moa zany dia rahampitso alahady 8 Oktobre. Dia io no atao hoe daty fahaterahany fitandremana eto Montréal ka anasana ny mpikambana rehetra atao anatin'izany fitandremana zany ny kristianina rehetra ao anatin'izany fiangonana zany miara-mivavaka. Io zany ny fiainan'ny fiangonana rehefa misy fotoana tahaka an'izao dia miombona daholo ny kristianina rehetrarehetra ary tsisy fiangonana hafa mivoa rehefa ohatra ka miaraka zany fitandremana zany. Dia tahaka an'izany ny fiainan'ity fiangonana Luterana Malagasy ity. Ary izy raha teo fiangonana tsy mba mitoka-monina fa miaraka amin'ny rehetrarehetra satria ao anatin'izany fiangonana zany dia miaraka amin'ireo atao hoe fiombonan'ny fiangonana kristianina malagasy izy raha ohatra zay moa no ilazana azy aty ampitan-dranomasina fa ny Madagascar izy atao hoe fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagascar, mifandray amin'ny katolika, mifandray amin'ny anglikana, mifandray amin'ny FJKM zany fiangonana zany ary tsy mitoka-monina izy fa miezaka mampifandray ny olona rehetrarehetra ary mitaiza ny olona hitoetra tsara amin'ny finoany ary indrindra hanaja tsara zany hoe fiainana fiangonana Luterana Malagasy zany amin'ny fampelezana filazantsara amin'ny olona rehetra ary mitaiza ihany koa ny olona rehetra mba olombanina izy ary olona homendrika ny filazantsara ny Kristy amin'ny fijoroany ho vavolombelona. Ka dia manasa antsika rehetrarehetra ho anareo zay mangetaheta ny amin'ny andre ny filazantsara misokatra ny varavaran'izany fiangonana Luterana Malagasy zany dia ny fitandremana izay misy anankitelo araka ny teniko teo. Raha ny Québec ianao dia afaka manatona fiangonana Luterana any Québec, raha ny Trois-Rivières dia manatona ao amin'ny FLM Trois-Rivières, raha eto Montréal moa dia eto amin'ny FLM Montréal. Dia mbola hitatra moa zany amin'ny ezaka fitoriana filazantsara ka dia apetraka amin'ny tompo moa voninahiny reny ihany izay rehetra atao amin'ity fiangonana ity. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Misaotra indrindra to. Sinanda la
Vahin'ny fandarana malagasy eto amin'ny fahitalavitra ICTV androany iaina Andriana Arson aina Maherzou izay filohan'ny antoko-pihira HPJ eto amin'ny FLM Montréal ny fiangonana loteriana malagasy eto Montréal. Firy taona moa zany zao iaina no nitsanganan'ny HPJ? Ie, misaotra indrindra. HPJ na harmonie ampamonjena moa ny fanalavana azy dia antoko-pihira ato amin'ny fiangonana loterana malagasy Montréal izay niforona tamin'ny septambra 2024 izany hoe 9 taona zany zao. Mariana tamin'ny heritaona izahay no nankalaza ny 15 taonan'ny antoko-pihira. Dia izay angamba raha ny fotoanan'ny fironana. Androany nisy antoko-pihira maromaro tonga teto, ny avy any amin'ny FLM Québec, avy any amin'ny FLM Trois-Rivières. Inona moa zany le vanim-potoana androany dia inona no tanjona tamin'ile antsakira natao androany sabotsy? Satria izao fotoana izao moa zany dia vaninandro ao anatin'ny fanokanana ny fitandremana Montréal. Raha zavana fohy ny fitandremana zany dia fitambarana fiangonana anankitelo izy io. FLM Montréal, FLM Québec ary FLM Trois-Rivières. Dia ny tanora ao anatin'ireo fiangonana anankitelo ireo zany izay antsoina hoe KTLM ny fitandremana, sampana tanora ao anatin'ny fitandremana fitambaran'ny fiangonana anankitelo no nanao fikarakarana androany hoe hanao fankalazana isika ao anatin'ny fanokanana. Dia ireo tanoran'ireo fiangonana ireo zany no niaraka nikarakara izao fotoana androany izao dia nanasa vahiny ihany koa moa zahay ao anatin'izany ny zareo amin'ny fiangonana rahavavy katolika eto Montréal. Misy hetsika manokana ve ho tanteranareo atoato? Hita fa nafinaritra ny seho natao androany, tonga maro ny olona. Misy programa ve atoato na inona ny programanareo? Dia ankoatran'izay misy firy eo moa zany zao ny mpikambana ato amin'ny HPJ? Raha ny HPJ manokana no resahako dia misy eo amin'ny 20 mahery eo zany zao ny tena mpikambana izay atao hoe membre actif, mpikambana tena hita foana amin'ny fotoana rehetra. Fa misy ihany koa ireo mpikambana izay misy noho tsy fahafahany manokana dia tsy tena hita matetika. Fa raha ny antotanisa zany dia misy eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 eo ny ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny HPJ fotsiny io. Raha atao aoriana izay 9 taona ny fironana izay. Raha ampatsivana fohy hoe efatra izahay tany am-panombohana dia olona ray isaky ny feo dia mahafinaritra ny asan'Andriamanitra hoe ankehitriny izay tonga ho 30-70 mahery zay ankehitriny. Dia raha ny fandaharam-potoana manokana angambany satria rahantsika mahita moa fa vao izao zany vao fotoana fanokanana ny fitandremana. Izany hoe izao zany vao tena miaina ao anatin'ilay régimana fitandremana ny fiangonana dia vao izao zany vao manomboka miara-miasa ireo ny antoko-pihira ao anatin'ireo fiangonana anankitelo ireo. Dia hita androany iny zany vao atao hoe hetsika voalohan'ny iarahana dia ho avy ny fotoana maro hafa anaovana hetsika koavana bebe kokoa. Mety rehefa fankalazana ny jobily ny fitandremana na mety hoe fankalazana anniversaire-ny chorale any amin'ny fiangonana hafa ihany koa. Fa fanombohana ihany androany fa inoana fa raha mandroso ny asan'Andriamanitra dia hitombo foana ary roborobo foana ilay izy. Fa ny tena tsara marihana zany hoe izahay ny fiangonana telo no mikarakara fa izay zany dia miara-miasa amin'ny fiangonana hafa ivelany foana. Izay no tonga ny ohatra hoe hitantsika teo ny katolika androany izay nifanohana tamin'ny fankalazana. Fa mino fa androso tsara iroborobo foana ny asa tanterana aoriana kely ao ary ezaka hoe mba ny tena tanjon'ny tanora moa dia hiantso ny tanora mitovy aminy voalohany indrindra hoe ho amin'i Jesosy mizara ny famonjena. Nefa tsy ny tanora ihany fa ny olona rehetrarehetra hitantsika zao fa tsy ny tanora ihany tonga ato fa misy olona maro dia antenaina hoe tafita ny afatra zany le asa fitorena izay tsara marihana hoe Jesosy ny antso anay tanora amin'izao asa fanompoana zao. Misy afatra ve tiany aina ampitaina amin'ny mpijery sy mpanaraka ny fandarana malagasy eto amin'ny CTV? Ny afatra angambany dia hoe araka ireny hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe ary tsy homenatra izay rehetra mino azy. Dia izahay tanora ato amin'ny fiangonana sy ireo izay niaraka nitory androany ireo dia samy mijoro amin'izany hoe tsy homenatra izay amin'ny fanarana an'i Jesosy. Dia mba tianay koa ny hizara amin'izany amin'ny hafa hoe raha resy lahatra ianao fa Jesosy ny mpamonjy anao dia aza menatra no mijoro amin'izany fanarana an'i Jesosy izany. Aty amin'ny tany misy antsika aty manko tany mandroso maro mifankapanasy ny zavatra maro samihafa izay manintona ny tanora. Nefa tadidio fa mbola misy fiainana tsara lavitra izay
anananao fiadanam-po dia fananana an' jesosy fa omenanao daholo ny zavatra rehetra raha fanta fa mahasoanao zany fa aza miala amin'i jesosy zay nga maniafatra foy dia izay no ela tompoko lahy sy tompoko vavy zay no fampafantarana
sy filazana samihafa momba nyzany fiangonana loterana malagasy eto Canada izany. Misy zany fiangonana izany ary raha mampazoto anao dia afaka manantona any amin'zareo ianao rehefa isaky ny alahady miara mivavaka amin'izy ireo. Isorana be da be ny fiangonana loterana malagasy niara-ny asa sy nanome tanana natototsana izao fandarana izao. Koa dia mankatelina tompokalahy, mankasitraka tompoko-vavy, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray eto amin'izao fandarana malagasy vokarina eto Canada izao ary arahinao eto amin'ny fahitalavitra isy televizion. Misaotra tompokalahy, mankasitraka tompoko-vavy, veloma tompoko.